Namberina mpitandro ny filaminana manodidina ny lapan'ny Tsimbazaza androany. Tena Ambohitsiroatra kosa no nahitana ireo mpikambana vaovao ao amin'ny birao maharitra tokony nanatanteraka ilay fifidianana filombomera miisa 3 izay tokony natao tao Tsimbazaza. Nisy ny fihaonan'izy ireo tamin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tsy nisy ny piky izany. Anomboka rahampitso ny fivoriana ara-potoana voalohan'ny antenimera-pirenena amin'ity taona ity. Nikatona ny banque BICM olon-tsotra eo amin'ny 3,000 eo ary orinasa maherin'ny 50 no manana petrabola ao aminy. Vola mitetina 2.0 miliara ariary no very vokatra izany. Talehan'ny banque BICM iray sy orinasa 7 no tafiditra ao amin'ity raharaha ity. Nidoboka ponjy eny an-tanimora ilay vehivavy mpisiloko vidy poulet de chair ary manondrana ny Ambatondrazaka sy Tomasina. Vola 20 tapitrisa ariary no efa lasany ka izao natratrarana azy tany amin'ny boriboritany fafito izao. Ampolo no efa latsibatra ity mpisiloko ity. Farany any Filipina, olona 10 etsy no indray nifandrimina nandray anjara tamin'ny fanatonoana trondro, fanatonoana lava indrindra maneran-tany, tafiditra ao anatin'ny bokin'ny Guinness. Barbecue mirefy 4 kilometatra io no entina aminao androany. Ny antsipriany izay avy hatrany. Dia falmeravantsika rehetra any tokantrano any mpanaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny Kolo TV manasanao ary izahay anaraka izany hatramin'ny farany. Ny lafin'ny politika no anokafantsika an'ity fampahalalam-baovao ity mbola mienjana ny tady eo amin'ny Mapara sy ny PMP na izany aza dia nangina ny teny Tsimbazaza maraina tontolo. Tsy tanteraka ilay fifidianana ny filombomera miisa 3 izay tokony natao tena toerana androany maraina tamin'ny 12 ora no tokony nanatanterana an'izany araka ny voafaritra tao amin'ny tabiloan'ny antenimera-pirenena tamin'ny 5 ora nefa vao tonga teny amin'ny lapan'ny antenimera-pirenena ireo solotena avy amin'ny birao maharitra niantrana teny amin'ny manodidina kosa ny mpitandro ny filaminana. Arao vetrarary ny fanadihadiana nataony Andra Rarsan. Tena Ambohitsiroatra no nahitana ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitra tamin'ny 12 ora atoandro. Nisy ny fihaonan'izy ireo tamin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tsy nisy ny pika ny vokatry ny fihaonana atao Ambohitsiroatra. Nanao rodobe avy hatrany anky ny Tsimbazaza ireo solombavam-bahoaka ireo nilaza fanatanteraka famindram-pahefana. Olona Ambohitsiroatra marina ve reto birao maharitra reto? Manoloana andresabe mandeha amin'izao fotoana fa baiky midina avy tao Ambohitsiroatra nandanian'ireo mpikambana ao anivon'ny birao maharitra vaovao. Tsy misy ny parasitage fa kosa amin'ny maha plateformage zany hoe zany fivondronan'ny hery politika maro azy dia misy ny maromaritra iraisana izay natao teo anatin'ny plateforme PMP ka nafahana zany nanendry ny kandida amin'ny sehatra tsirairay na amin'ny président zany na vice-président filohalefitra na ireo questeur na ireo rapporteur général sy rapporteur général adjoint. Na izany aza tsy nitsotraraka izay neveran'ny PMP azy amin'ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana androany. Na hemitra ho isan'ny lahadinika tao mandritra ny fivoriana ara-potoana manomboka rahampitso ny fifidianana amin'ny filohan'ireo voamerina 3 andrafitra ny antenimera-pirenena. Ny fametrahana ny birao maharitra zay ihany no tsy maintsy fivoriana tsy ara-potoana na fivoriana manokana ny anaovana an'izay fa ny fanaovana ny voamiera kosa dia tsy voarara mihitsy ny andinihana an'izany ny anaovana an'izany amin'ny fivoriana ara-potoana. Ka zahay zany rehefa voa zany ny fivoriana ara-potoana rapitso dia anisan'ny lahadinika izay hataonay ny hametrahana ny voamiera maharitra satria ireny zany no tena manatanteraka ny asa fandinihana ny lalàna sy ny fampiarana an'ireny lalàna. Isan'ny adihevitra ihany koa ankehitriny araka ny sisondresaka eny dia miompampana hatramin'ny 4 tapitrisa ariary ny karama solombavam-bahoaka iray raha atao ny kajikajy tsotsotra miaraka amin'ireo tombotsoa isan-karazany azon'izy ireo isam-bolana. Hatramin'izao aloha mbola tsy voarainay zany ary zahay ihany koa mahasolombavam-bahoaka anay dia afaka mandinika mikasika an'izany zavatra zany dia rehefa avy eo dia tsy maintsy iarahana amin'ny mpanatanteraka moa eo amin'ny fampiarana azy. Re ihany koa nanomboka androany fa ho azo an'ireo solombavam-bahoaka misy araka amin'ny 50 ireo fiara 4x4 tsy mataho-dalana vao azo ny fiadidinan'ny Repoblika farany ireny. Raha ampitso amin'ny 10 ora maraina nanomboka ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimera-pirenena amin'ity taona ity rehefa nialoavana fivoriana tsy ara-potoana intelo ny sesy sy nahitana filosy birao maharitra 2. Hanaiky ny fampiarana ny fitsipika anatin'ny vaovao ve ny avy amin'ny Mapara ka natrika io fivoriana ara-potoana io izay ankiana programa anasa fampandrosoana ankapobeny ny firenena.
Ray Andro mialohan'ny fivoriana tsy ara-potoana izay atao eny amin'ny anteny mera-pirenena dia nangataka ny hevitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mikasika ny fifidianana izay natao nanomboka ny sabotsy lasa teo ny filohan'ny andrim-panjakana teny aloha ity. Nisy solombavam-bahoaka miisa 4 moa avy amin'ny Mapara nanotrina anazy tamin'izany. Ary avetrany ary ny antsiprian'izay miaraka amin'ny Andra Rarsan. Ramatoa Ratsivalaka, Ramatoa Antalalao, Rasimanana Paulbert na Rosy, Ara Olodinina Naivo. Ireo no solombavam-bahoaka avy amin'ny Mapara nanotrina ny filohan'ny antenimera-pirenena teo aloha teny Ambodany araka tamin'ireo mpanohana azy ireo. Tsy anaky velively ny fanovana amin'ny filoha sy ny boromaritra Mapara ka izao mangataka fanehoan-kevitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana izao. Amin'izy ireo, maro ny tsy fanarahan-dalàna natao teny Tsimbazaza hatramin'ny fiantsoan'ny filan-kevitry ny minisitra fivoriana tsy ara-potoana ka hatramin'ny fanatanterahana fifidianana. Tsy hanao famindram-pahefana ihany koa izy ireo fa mbola miandry fanapa-kevitra ny fitsarana avy. Mandeha makaty izay anatitra fangatahana zany demande d'avis fangatahana ny hevitry ny haute cour constitutionnelle mahakasika an'ilay fifidianana natao tao amin'ny session extraordinaire tao amin'ny Assemblée nationale. Faharoa manaraka an'izay koa dia anaovana ny contrôle de constitutionnalité ilay décret natao amin'ny conseil des ministres niantso an'ilay session extraordinaire faharoa. Tsy manan-kery aminay tsy miatraiky aminay le fifidianana natao. Tsy mandra ankatikazy politika sy ady hevitra momba ny lalàna ny raharaham-pirenena araky nambaran'ny filoha vaovaonty andrim-panjakana ity. Rapitsy ihany koa ny fivoriana ara-potoana voalohany ka tsy mila mifampiandriandra ny rehetra fa maika ny asa fampandrosoana ny firenena. Fivoriana ara-potoana izay andininin'ny fahefana-panatanteraka amin'ny programa nasan'ny gouvernemanta mandritra ny 5 taona. Tsy maintsy hodinihana ihany koa ireo volavolan-dalàna hampandehanana ny fitantanana raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny. 80 andro ihany anefa ny fotoana hanatanterahana izany. Manoloana an'izay zavatra mitranga rehetra izay dia mbola akamatatra hatreto hoe inona ny zavatra hitranga ao amin'ny anteny mera-pirenena Rapitso. Fa mbola amin'ny lafin'ny politika izay ihany, andeha hatraiza ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina amin'ny fanamafisana ny fitondrany. Hatreto aloha nanomboka hatramin'ny fanendrena ny Prime Ministre, nandalo tamin'ny fanendrena ny Ministra ary amin'izao fotoana izao dia tonga hatreny amin'ny anteny mera-pirenena. Na dia tsy manana solombavam-bahoaka aza ny filoham-pirenena rehefa toromarika avy any Ambotsoroatra no nitranga teny amin'ny anteny mera-pirenena nanomboka tamin'ny sabotsy lasa teo. Efa miazakazaka amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ihany koa ve ny HVM ankehitriny, ny antsiprian'izay ary ao anatin'ity fanadihadiana ity. Fanamafisana fitondrana ny an'ny filoha Rajaonarimampianina, kajy politika kosa ny an'ireo député hifameno sa hifamotika rehefa hitranga izay tsy hifanarahana. Hoendrika fotsiny ve sisy ilay fahasamihafana ny anivon'ny anteny mera-pirenena, hivadika ho HVM mankolaka avokoa ve ireo tsy miankina na ireo solombavam-bahoaka ny fidy hatramin'ny sabotsy teo. Lany tsy nisy naningana ny filohan'ny anteny mera-pirenena vaovao Jean-Max Rakotomamonjy. Isan'ny votoatin'ny kabary ny fanaingana hanohana ny politika ny filoham-pirenena. Anisany fiarahana manao tongotra miara-mamindra sy soroka miara-milanja amin'ny andriamatoa filoha. Mbola afaky ny hijoro ary fanina mahalona ny asa-panatanteraka ve ireto solombavam-bahoaka ireto, miampy ahihany zava-misy, manatsara bika mahalona ny filoham-pirenena avokoa ny fahitana ny ankamaroan'izy ireo. Marina fa ilain'ny filoham-pirenena ny fananana maro anisa, hampandany ny tetika asa tiany atao, hampandrosoana ny firenena, saingy raha ny zava-misy ankehitriny mety ho maro ny anara-drenirany fotsiny. Sanatria ve hiverina ny nataon'ny Arema sy ny TIM ary ny UNDD teo aloha. Ohatra amin'izany ireo vondrona politika manana tanjona kendrena manokana tahaka ny mouvance Ravalomanana izay miady mafy ampidina ny Ravalomanana marika. Eo ihany koa ireo tsy miankina na avy amin'ny UDI na avy amin'ny GPS na ny Patram izay miandry ny fanampian'ny mpitondra mba havita zavatra ho hitan'ny any amin'ny faritra ny avingy. Azo antoka ihany koa fa misy tanjona manokana ireo Mapara 240 izay nanateviny ireo solombavam-bahoaka miaradia amin'ny PMP. Na izany na tsy izany misy ireo antoka izay heverina fa afaka maka elanelana tsara mahalona ny zava-misy. Noho izy ireo efa misy rafitra sy fitsipika mazava tsara mifehy azy toy ny vondrona politika miaradia amin'ny Malagasy miara-miainga sy ny arakisika ohatra. Raha ny kisarisary ankehitriny tsy maintsy hirotsaka ny amin'ny fanoherana ihany koa ny Mapara miaradia amin'ny filoha teo Aloandry Rajoelina. Vao maika mialalina ny ady mampisaraka ny filohan'ny teteza mita teo aloha sy ny filoham-pirenena. Ity farany izay naneho fa azy ny fitondrana ka izay olona azo ny atokisana no apetrany eo, ankoatra ny fampitomboan'ny mpomba azy ny anivon'ny parlemanta.
Mivarina moramora ny amin'ny toeran'ny mpanohitra no misy ny mampara kehitriny, ary izy ireo no tsara toerana indrindra andray ny toeran'ny mpanohitra. Saingy azo antoka fa horian'ny 7 Mey ilazan'ny Prime Ministra ny politika mpanjakana vao tena ho fantatra izany. Afaka hiankina sy hatoky ireo tsombavambahoaka ireo ve ny filoham-pirenena raha izay fadibadiana nitranga tato anatin'ny 3 volana izay. Efa fantatra Ambohitsiroitra fa tsy azy anteherana loatra ny ankamaroan'ny tsombavambahoaka, mahalona ny ady vola sy ny ady varotra politika, tsy mahagaga raha ny hazakazaka ahazonim-boafidy maro ny HVM any amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna. Asa mpangarahara ny fitsipy-dalao nefa ve izy ireo amin'ny fifidianana ho avy io, sa no ny hevitra rehetra mpandanina ny kandidany HVM dia ho tonga ny sary hoe HVM ny filoham-pirenena dia ho HVM avokoa ny ben'ny tanàna fa anontaniana iandrasam-baliny. Fa ivadika amin'ny lafin'ny toe-karena indray asika ao anatin'ity fanadadiana manaraka ity, ny fankatoavana an'ireo findramam-bola diso tafahoatra no nitarika ny fantsiatoky ny banky BICM. Vola mitetina 2.4 miliara ariary no very vokatra izany talain'ny banky BICM iray sy orinasa 7 no tafiditra ao anatin'ity raharaha ity raha nambaran'ny tale jeneraly ny banky BICM androany. Raha tsy ahivina dia nanomboka tamin'ny 17 ny volana aprily lasa teo no nikatona ity banky ity. Ny antsiprian'izay. Azafady tompoko tia nytiako lazainy ty zavatra ty taratasy io taratasy io santoko io sy misy qualité-ny olentoko eo directeur na mpamafatrano na ino faharomana sy misy anarany santoko taratasy io noho izany dia lavina mihitsy zao fa disposition zao fa avoa fotsiny volanay zay misy zay. Olon-tsotra amin'ny 3 arivo eo ary orinasa maherin'ny 50 no manana petrabola ao amin'ny banky BICM. Misy amin'ireo mpanjifa izay tonga teny maso ivoan'ny BICM teny Sorano no manana vola mitetina hatrany amin'ny 3 miliara ariary ao amin'ny kantiny. Ho an'ny ankamaroan'izy ireo, feo nandeno na hafantarany fa nikatona ny banky BICM. Le izy aloha zany tampoka be ny fikatonan'le banky. Ohatran'ny hoe dia akan'le vola ianao dia tonga dia efa midy ny banky. Après an'izay tsy misy fanazavana fa ohatran'ny hoe bouche à oreille fotsiny no mifantatra hoe mikatona hono ny banky e. Ny vaovaovany amin'ny BICM tsy fantatra. Milaza fotsiny zareo zany hoe ny CSBF nanakatona an'le izy. Mbola eto zany aloha tsika hatreto misy milaza hoe en phase na liquidation. Izay reo zany izay soloko tena eto. Tsy mbola mino zay hoe tonga hatrany marina ve le izy. Sao dia mbola misy etapy hafa izay tokony hampafantarina anay. Nanaiky niona tamin'ny solotena n'ireo mpanjifa tonga teny amin'ny maso ivoan'ny BICM teny Sorano ny tale jeneraly ny banky ny maraina teo. Mariko tsara ity banky ity dia banky na boka azy crédit ary nisy crédit bidon maromaro natao tato 2012, 2010, 2011 na boka n'ity banky ity ary na perte déficitaire zay tanetrano zay na c'est que finalement le izy réseau na mpanao affaire na automobile tato le olona reo zany ary famille 7 sociétés reo 7 monsieur Alfred 7 impliqués en atiny plus un directeur de banque et qui a fait perdre à la banque en 31 décembre 2012 la somme d'environ 11 milliards d'ariary. Ireo tsy fanarahan-dalàna nataon'ny banky teo amin'ny lafin'ny fitantanana no nitarika ny fahatsiantoka. Voatendry tamin'ny 15 aprily teo fa ny cabinet d'audit CGA no liquidateur judiciaire, izany hoe izy ireo no handray ny fitantanana ny banky BICM manomboka izao. Fanapa-kevitra izay lafin'ireo solotena ny mpanjifa ny banky BICM. Itoeram-pitsy ny hetsika ataon'izy ireo raha ny vaovao voaray farany. Etsy ankilan'izay, voatonontonony amin'ny resaka famotsim-bola ilay teratany sinoa tompon'ity banky ity. Fa mikasika ny fifamoivoizana anabakabaka kosa indray dia fantatra fa kampania mpitaterana miisa 2 no nakatony ACM na ny Aviation Civile de Madagascar talohan'ny fanambarana any fanavozana ny fanomezan-dalana na ny certification any kampania rehetra mba ahafahana manala ny Madagasikara ao anatin'ny lisitra be. Aravetrany ny fanadadiana nataony Andorandrenarso. Taorian'ny fanambarana nataon'ny tale jeneraly ACM ny 15 ny volana avrily farany teo mahakasika ny mbola tsy fahafahan'ny Madagasikara ao amin'ny lisitra be, nandraisan'izy ireo fanapahan-kevitra tsy hanome alalana izay kompania tsy nahafeno ireo fepetra takin'ny OACI na nirafitra iraisam-pirenena misana ny fitaterana anabakabaka. Ny kompania amin'izay fotoan'izay izay tsy mahaja ny takin'ny rafitra misy eto Madagasikara na ny réglementation misy eto Madagasikara
dia mialatsiny zahay fa tsy maintsy anakanazy aloha tsy anidina intsony mandrapa respecteny ndro le rafitra na le réglementation misy ireo. Niaran'izany ny kompania mpitaterany Mambra Vatomanga izay olona akaiky ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina, ny kompania TOA. Niaran'izany ihany koa ny kompania Sky Service tsy nahazona fanazavana ny avy eo anivon'ny ACM mahakasika izay tsy fahalavorariana marina teo amin'ireo kompania ireo androany. Hatramin'ny volana Jolay no antanterahany ACM izao fanavaozana fanomezan-dalana na ireo certification izao ho an'ireo kompania mpitaterana napakabaka miisa 2.20 eto Madagasikara mialohan'ny ivorian'ny vondrona Eoropeana amin'ny volana Novambra 2024 andinina mahakasika ny fanalana ny Madagasikara ao amin'ny lisitra be. Raha tsy haivina no ny lesoka marobe hita teo amin'ireo orinasa mampiasa fiaramanidina sy manao fikojakojana izany nandritry ny fitsirina nataon'ny vondrona Eoropeana izay vokatry ny tsy fahalavorarian'ny fanaraha-maso tokony nataon'ny ACM hatrizay no antony nandraisana fanapahan-kevitra anamafisana izay fanaraha-maso izay. Isany andrasam-balo ny tsekilan'izay ny fampahafantarana ho an'ny vahoaka malagasy hoe raovina ireo Airbus no azo ny kompania Air Madagasikara tanteraka. Raha tsy haivy ny fonds location nahazoantsika nampiasa azy ireny ary ho taona ny fanarahana hamerenana ny vidiny. Aorian'izay dia ireo fiaramanidina ireo ny fananan'ny Air Madagasikara voalohany hatramin'ny nahakompania azy. Fa mbola amin'izay toe-karena izay ihany dia nahitana fienany isan'ireo orinasa nitsangana nandritra ny 3 volana voalohany taona 2024 iny raha oharina tamin'ny taondasa. Nahitana fienana ihany koa ny isan'ireo orinasa malagasy nitsangana. Fa hatramin'izao aloha dia mbola mitana ny loha laharana ihany ireo teratany sinoa amin'ireo mpandraharaha manangana orinasa eto Madagasikara. Ny andindinin'izay ary iarahantsika amin'ny Hilda Asinjo. Tsy mbola marisika ny mpampiasa vola miditra eto Madagasikara raha ny antotanisa azo avy amin'ny sampandraharaha misahana ny fananganana orinasa na ny EGBM ho an'ny 3 volana voalohany ity taona ity. Nandritra ny volana Janoary hatramin'ny volana Martsa 700 ireo orinasa niorina teto Antananarivo ary 200 ho an'ny renivohim-paritany enina miampy ireo renivohitra ara-toe-karena 3 Antsirabe, Nosy be ary Taolagnaro. Raika amin'ny 200 kosa ny orinasa nitsangana ny 3 volana voalohany ny taona 2024. Eo amin'ny seha-piarina mahakasika ny mpampiasa vola ny sehatra fahatelo ny fanodinana sy ny fivarotana ahitana mpandraharaha tsy miampy 300 ho an'ny 3 volana voalohany. Manaraka azy kosa ny seha-piarina faharoa nisy orinasa vaovao 7.20 ary ny sehatra voalohany nisy orinasa 4.20. Nametraka ny famoronana asa sy ny fandraharahana madinika ho lahara-pahamehana ny filohan'ny Repoblika. Ahitana taratra izany ny nametrahany sampandraharaha manokana ho an'ny orinasa madinika sy salantsalany eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena. Hita taratra kosa nefa amin'izao fotoana izao fa mandeha miandalana ny fiverenan'ny fahatokisan'ny mpandraharaha ny tontolo iainan'ny fandraharahana eto amintsika profon'izany. Ny 9.30 ny malagasy nanantona ny EGBM tamin'ny volana Martsa 2.10 kosa izany tamin'ny taona 2022. Hatreto mbola ny teratany sinoa nanangana orinasa 3.30 teto Antananarivo tamin'ny taona 2022 no mitana ny laharana voalohany amin'ireo teratany vahiny mampiasa vola eto amintsika. Manaraka azy ny teratany frantsay nanangana orinasa 2.20, ny mpandraharaha maorisiana nanorina orinasa 7.70. Mbola mijanona toy izany ny filaharan'ny mpampiasa vola tamin'ny 3 volana voalohany ity taona ity. Nitatra tonga hatramin'ny fanelanelana ny minisitra ny olana eo amin'ny mpiasan'ny fananantany nisy androany ny fionana tamin'ireo voakasika izany amin'ny tokony hijerena manokana ny fandaharan'asa nasionaly ho amin'ny fananantany. Mitarika ny olana hatramin'izao miandry ny politika ankapobean'ny fanjakana kosa no vahaolana rehetra amin'izany raha ny nambarany tompon'andraikitra. Ny andindinin'izay ary iarahantsika amin'ny Hilda Asinjo. Ny situna lakolosy fanairana androany ny mpiasan'ny fananantany mikasika ilay fandaharan'asa nasionaly ho an'ny fananantany. Nangataka izy ireo ny tokony hijerena ny fomba mpiarana izany nisy ny fampiatsoana ireo mpiasan'ny fananantany sy ny fandrefesatany avy any amin'ny faritra androany izay nambaran'ny tompon'andraikitra fa tsy grevy na izany aza ny fomba nandraisan'ny maro izany teny antoerana. Fa ireo namanay avy any amin'ny province dia eo dia mampafantatra zany zay andry zareo aloha satria efa nisy dingana ihany
efa natao teto ny fanazava-kevitra sy fanakalozan-kevitra efa nisy teto Antananarivo. Vola tapitrisany no efa natotona tamin'ny famolavolana sy fametrahana ny politika nasionaly ho an'ny fampananantany. Nangataka ny fangararana amin'izany ireo mpiasa ny fananantany ireo. Zay kory tsy manakana rehefa hoe ho fanatanterana zay certificat foncier zay fa zay kosa zany mba manatanteraka hoe ao anaty alohany andrasana le lettre de politique foncière faharoa dia mba tianay hoe misy ny évaluation à mi-chemin longa le zavatra hoe atraizany efa trata tokoa ve le tanjona eo amin'le resaka fanatanterana le certificat foncier. Resaka mandeha noho ny filazana fa efa mivoaka ny politika hitantanana ny fananantany eto Madagasikara no voalaza fa nahatonga ny ayahin'ireo fikambanana ireo ka nahatonga azy ireo hifanantona toy izao. Marina tokoa zany fa nisy tsao miely hoe efa tonga ny politika hitantanana an'ity fananantany ity misy olana mandefa taratasy sisisy ony daholo zany rehetra zany fa ny marina dia miandry ny déclaration politique générale ny gouvernement zay hoentiny eo amin'ny lohan'ny Assemblée nationale. Rakitsoratra nataon'ny manampahaizana vahiny iray momba ny fananantany ho fanohizana ny fanavaozana ny fananantany ao amin'ny acte 2 de la réforme foncière no tsy nitovian'ny hevitra ka nahatonga ny fivorian'ireo fikambanana voakasika mivantana ny fitantanana sy ny fananantany amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana izay azo avy amin'ny sampandraraha ny fananantany sy ny fandrefesantany. Akoatr'ity hetsika iray ity, eny ihany koa teo aloha teo fa miteraka lonilony ankehitriny ny fikasan'ny ministera aka ny fiara rehetra an'ity sampandraraha ity manerana ny Madagasikara. Tsy mbola nahazo-baovao ny antsiprian'izay hatreto. Eo amin'izay lafiny sosialy izay ihany dia nanao fanambarana ny syndicat Statom Manjanga androany maraina amin'ny anohanan'izy ireo ny mpiasa ny université telo ny Sinakakeriny tamin'ny volana Mey mijanona arak'izany ny fampandehanan-drara rehetra eny anivon'ny université voalaza moa fa mpianatra no nidaroka ireto olona ireto Sinakakeriny ireto mpiasa ny université ireto ny fanesorana azy ireo tao amin'ny tranony no nitarika ity disadisa ity. Mitatitra ny vaovao ary Randria Nomanana Didier amin'ny alalany Antsoatarby. Mbola mitsatra aloha ny fampandehanan-drara na ny activité administrative mba hampisehoana ny firaisankina amin'ireo namanay izay voadaroka teo am-panatanterahana ny asa-panjakana teny amin'ny campus universitaire Ambondrona mandra-pisy ny vahaolana mikasika an'ireo fitakina ireo ho ny mpiasa mpandrara rehetra ato amin'ny université de Mahajanga. Famikasika ny trangam-piarahamonina kosa indray dia vehivavy iray no nidoboka teny Amponja vokatry ny fisokilana nataony tamin'ny namany. Vola manodidina ny 20 tapitrisa ariary no lasany tamin'izany ny 7 ny volana Mey ho avy izao no hiatrika fitsarana izy makako maro dia maro ary mivarotra ity vehivavy ity ary milaza fa anondrana izany any ivelany ary vetrany ary ny Atsiprian'izay. Mifampindram-bola no ny andohan'ny tantara teo amin'ity vehivavy ity sy ny namany. Rehefa nandeha teny ny fotoana no laviny tsikelikely ny volan'ny reto namany. Taty aoriana tsy naloha ny araka ny fifanarahana intsony izay vola izay hany ka ny afara tamin'izao fifampitoriana amin'ny mpitandro filaminana izao. Nanakako tao aminazy zany izy dia ny anazy par kilo na miezako anazy na mi aloha 300 kilo dia avy indray na mi 212 kilo dia efa tambatra be zany le vola 40 millions d'ariary mahery eo zany le vola. Dia niteny anazy an'izay hoe tokony anao versement ianao fa herinandro fanarahantsika tamin'ilay vola dia ozy izy mantsy anao eno ozy izy fa anao versement aminao dia nandoha izy zany tonga zany dia 712 000 ariary nalohany dia ozy izy hoe ty ve ho versement anao nefa ny volany aminao efa ohatrinny dia andraso ozy izy fa le any Moramanga ozy izy mbola tsy nandefa vola fa nandefa ny zanany izy ozy izy ery dia vola sandoka ny tany aminy dia tsy nety le taxi bus fa nasaina verina le olona dia teo zany vao tonga saina hoe fa ahoana koa zany raha 50 000 ave vola sandoka tao anatin'le vola dia 16 millions tsy voalohany zay zany natonga saina teo amin'izay nanomboka nanaporotra anazy zany. Mividy sy mivarotra poulet de serre izy ireo ary milaza ilay ramatoa fa manondrana ny Toamasina sy Ambatondrazaka. Ny fanadihadiana natao teo anivon'ny mpitandro filaminana no nahalalana fa efa fanaon'ity olona ity izao zavatra izao ary efa nisy olona hafa nanana olana tamin'ny taona 13 Ampolony ireo efa tratran'izany.
28 mai zany nanomboka nitory azy dia rehefa nitory dia izay niakatra tribinaly dia mbola ny manesé any izy zany tany amin'ny tribinaly dia nekena zany tao amin'ny tribinaly nitakina zany hoe ohatrino ny volany nalainao amin'ny tao amin'ny tribinaly dia izy hoe 500 000 par mois dia nefa ny amin'ny valiny telo boribory ihany dia tesitra ny tao amin'ny tribinaly dia nekena ozy tao amin'ny tribinaly ekena zany hoe fa andovoly izy fa 150 par mois dia natao ilay taratasy rehefa natao na taratasy dia noentina tany amin'ny fokotany dia visy natao amin'ny fokotany mbola namoaka teny any izy hoe lahony ianao raha azo an'io vola io zay zany dia nahenao an'ireto olona nitady ana reto dia niaraka tamin'izareo andao fa mba ataoko ampidiriko aminareo ny ana niakatra fampanoavana androany ilay ramatoa ary nidoboka eny an-tany mora avy hatrany ny 17 ny volana May ho avy izao ny fantatra fa hiakatra fitsarana izy vao tsy ela akory izay ankoatra ny resaka vola sandoka misy ny mpisandoka ho Tadarabe manana mercure, volamena sy ny maro hafa teo ihany koa ireo mpisandoka ho komisera sy zandary dia izao misy loko volany namany izao indray ny fisolokiana izay mahazo vahana ankehitriny ary matetika volany tapitrisany maro hatrany no lasibatra amin'izany momba ity mpivarotra koa ity mbola misy piraitsy-kombakomba amin'ny ihany koa ifampitadiavana ankehitriny. Lasa raram-panjakana ny ady atao amin'ny saona misy pozina ankehitriny vola mitetina $5,000 no nangatahana anatanterahana izay tetikasa izay tetikasa moa izay aharitra eo amin'ny 3 taona eo efatra ny paikady natolotry ny tompona andraikitra ka ny fahafantarana ireo toerana misy azy aloha hatreto no lahara-pameana ary vetrarana ny fanadadiana nataony Gaëtan Andriatsilavo. Tany Ambatoviny nahitana ireto saona misy poizina ireto voalohany ny volana Martsa lasa teo. Rehefa nidina tany toerana ireo mpanam-pahaizana manokana dia nahita fa efa mahendrika ny tanànan'ny Toamasina izany. Manodidina ny 30 ao anatin'ny 20 metatra tora-droa ireo sahana hita eto Toamasina ankehitriny. Atahorana araka izany ny paritahan'ity saona avy an'izy ity eto amintsika. Mahafaty ny poizina amin'ny hoditry saona ity raha ny tafiditra any am-bava. Mahafaty ihany koa ny fihinanana ny atodiny. Misy araka izany ny ady atao manoloana izay mety ho fiparitahany. Ny voalohany indrindra amin'izany dia ny fampahafantarana ny olona eny fotony fampahafantarana antsika malagasy ny mikasika ny saoan'io ny toerana ny aviny dia ny zavatra voka-dratsy mety ho azo avy aminy. Ny faharoa manarakaraka izay dia tena maika dia maika mihitsy ny fampahafantarana ny toerana izay efa misy an'io saoan'io amin'izao fotoana izao dia rehefa fantatra ny toerana misy an'io karazana radaka voanitra eto Madagasikara io dia hiditra amin'ny fandringanana anazy. Tsy ny fiparitahana ireto saona ireto ihany no atahorana. Eo ihany koa ny voka-dratsy ateraky ny fisiny any anivon'ny tontolo iainana. Isan'ny atahorana amin'izany ireo saona malagasy izay misy karazany 700, ny bibilava, ny vorona, ny lolo, ny trondro izay hohanin'ny olona sy ny maro hafa izay isan'ny mampiavaka ny Madagasikara ary mahasintona mpizahatany maro ihany koa. Ankoatra ny poizina ao aminy, atahorana hitondra aretina ihany koa ireto saona ireto. Tokony apetraka ny rafitra fandringanana azy izay mila fitandremana lehibe tokoa satria mety anaparitaka ny pozina izay misy ao aminy ary ihany koa anaparitaka karazana aretina izay tsy mbola nisy teto amintsika toy ny atao hoe kitrida izany. Aretina izany dia hoe kitrida izay mandripaka ny saona eran-tany. Hatreto 10 kilometatra miala ny Toamasina no fantatra fa misy ireo saona ireo. Raha ny fanazavana azo hatrany, mahavita mifindra 10 kilometatra isan-taona izy ireo, ankoatra ny atodiny sy ny tsiboboka izay entin'ny rano. Manampy ny ady atao amin'ireo saona ireo ihany koa, ny ady atao amin'ny Valala, ny Maritaina, ny Fozahorana sy ny maro hafa, izay efa miparitaka manerana ny nosy ihany koa. Fa ho an'ny Filipina kosa indray tsika ao anatin'ity fanadadiana natokana ho an'ny zava-bita miavaka ity, olona 10 no indray ny fandrimbona nandray anjara tamin'ny fanatonoana trondro, fanatonoana lava indrindra maneran-tany, barbecue miresy 4 kilometatra, io no hoentina aminao ao anatin'ity fanadadiana ity. Toy ireny fifananana olimpika ireny, ny afo no manokatra ny lalao, fatana avokoa ireo mitolany ireto, vantany voandrehitra ny afo, raikitra ny kitontono miandamy ambavy. 4 kilometatra no lavan'ireto fatana amin'ny fanaovana kitontono mitandahatra ireto. Miisa 7 arivo izy ireo nampiasaina teto. Izany hoe fatana 2 metatra isaky ny olona iray. Tamin'ity andiany taona 2022 ity, ny trondro no natono teto. Etsika efa fanaon'izareo Filipianina ity fanatonoana hena faobe ity.
izay tafiditra indrindra tao anatin'ny fankalazana ny fahefajato taona ny Bayabang tanàna iray ao amin'ny faritry Pangasinaniny. Ity faritra ity isan'ny sopotry ny trondro ao Filipina. Milanja 5 taona ny trondro nampiasaina tamin'ity fanatonoana faobe ity ary ny tilapia no ankamaroany. Trondro isan'ny ankafizin'ny mponina any toerana rahateo. Akora nampiasaina ihany koa teto ny sira izay milanja 2 taona. Nahalany arina 4,000 kitapo ihany koa ity barbecue ity. Teto-bola manokana no karakarana ity hetsika tany Filipina ity. Mahery ny 5 hetsy ny olona nandray anjara avy amin'ny faritra samihafa tonga tamin'ity fanatonoana trondro faobe ity. Misy ihany koa ny solotena avy amin'ny ekipan'ny Guinness. Namonjana ny zava-bitan'ny zareo Turka ity kitontono 20 kilometatra ity, ny taondasy 5 kilometatra ny vitan'ireto farany. Tafiditra ao anatin'ny zava-bita miavaka ny taona 2024 araka izany ity kitontono tany Filipina ity, izay marina fa mpanao politika iray no isan'ny namatsy betsaka tamin'ny fanatanterahana izany. Azo eritreretina ary veny hoe fanendasana mofogasy na raha-manonaka faobe eto amintsika. Ny hetsika toy izao rahateo izay amerina indray ny firaisan-kina sy ny fihavanana malagasy. Fa mikasika ny toy ny fandaharana kosa eto amin'ny Cool TV dia hoarahinao ao aorianan'ity fampahalalam-baovao ity ny Cool Sport izay hiarahantsika amin'ny miarana sy Marjaona. Araka ny anarantsika ity fandaharana moa dia mikasika an'ireo vaovao misongadina eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena no arahintsika ao anatin'ny Cool Sport. Manomboka amin'ny 7 kosa no anarantsika ny film Red Sky izay mitantara momba ny mpanamory fiaramanidina Piady. Ary aorianan'izay kosa no anarantsika ny horonan-tsary faharoa Invasion Roswell. Dia izay ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao ho amin'ity androany ity, manome fotoana anao indray rapitso amin'ny 2 ora ary amin'ny 7 ora. Veloma tompoko.